Miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alin'ny alahady fahavalo ny volana septambra taona 2024 izao. Tonga somatsara atao anatin'ny fandaharana l'actualité indray sika amin'ity alina ity. Fandaharana l'actualité izay tsy atoro na olazaina betsaka itsony fa dia efa fantatritsika mpanaraka rehetrarehetra fa sehatra anasana vahiny maneho hevitra eto amin'ny Madagascar Television. Amin'izao alina izao dia antoko anankiray izay efa fantatry ny rehetra, efa mpandalo eto amin'ny fandaharana ary isan'ireo mandray anjara ao anatin'ny fifidianana ny antoko izay ovahintsika hitondra ny heviny dia ry zareo avy eo anivony antoko avotra ho an'ny firenena. Izy olo tena zany antoko zany eto Andriamatoa Rabemarivo Victor, mpikambana avotra ho an'ny firenena avy any amin'ny faritra Vatovavy Fitovonany. Eo ihany koa ny dokotera Razafandrakoto Arson izay isan'ny mpikambana ihany koa mazava ho azy ao anatin'izany antoko izany. Miaraba anareo amin'ny rahalahy ary misaotra anareo manaiky ovahiny ny fandaharana amin'izao alina izao. Miarabanao namana fa miaraba ny teknisianina dia miarahaba ansika vahoaka malagasy rehetra manaraka ny fandaharana l'actualité amin'izao fotoana izao. Araka ny teny fanolorana ataon'Andriamatoa fahateo moa zany dia ny tenako Victor Rabemanarivo, mpikambana ao amin'ny antoko avotra ho an'ny firenena avy any amin'ny faritra Vatovavy Fitovonany no mandray fitenena eto voalohany. Izaho ny tenako dia avy ao anatin'ny antoko avotra ho an'ny firenena, ka io antoko avotra ho an'ny firenena io no nanolotra n'Andriamatoa Lazare Zaverson ho candidat filoham-pirenena amin'ny oktobra ho avy izao. Ka noho izany dia rariny sy hisiny raha izahay nanolotra azy no tonga eto ankehitriny hitondra ny fanazavana amintsika vahoaka rehetra manerana nosy manerana ny Antananarivo izay mahazo an'ity fandaharana ity mba hitondra ny fanazavana ny momba azy. Zany hoe iza moa Andriamatoa Lazare Zaverson sy ny hoe inona no foto-kevitra izy roa ny antoko avotra ho an'ny firenena. Izay indrindra fa no natongavana eto androany. Ety ampiandohana aloha dia mariana avy hatrano antsika mpijery rehetra fa tsy mbola ao anatin'ny fampielezan-kevitra koa isika fa manatoko politika azy, manana ny atao hivinam-piarahamonina, dia manana izay soratrendrika natsanganana profil everiny fa afaka natateraka izay ny antoko ary manosika andry zareo reto hitondra fanazavana makasika io kandidatoana io. Fa hidirantsika izay ry izy mirahalahy ny fanontaniana manitikitika satria ny l'actualité ihany koa dia tsy afaka misaradalana amin'ny fivoaran'ny raharam-pirenena sy toetra raha-politika eto Madagasikara. Manitikitika voalohany aloha alohan'ny tena hidirantsika ho tonga eo tsika fa hoe adihevitra be amin'izao fotoana izao hoe isy ve sa tsy isy, mety sa tsy mety ny fifidianana, ho raikitra sa tsy, ahoana ny fahitany antoko avotra amin'ny firenena indrindra ny any amin'ny faritra satria solo tena na faritra ianao eto an'izay adihevitra mipetraka zay ahoana ny fijeriny an'izay hevitra isan-karazana izay sy ny fitokisany amin'ny ampisana tsy ampisany fifidianana. Marina tokoa misaotra anao nanome fitenenana namana fa ny tenako dia avy any amin'ny faritra tokoa ary sy vitany any amin'ny faritra fa efa nitetin'ny faritra rehetra dia ny faritra 20 mba sy ilazana ny distrika 710 nitondrana ny fanazava-kevitra mikasika ny vinam-piarahamonina izay eritreretin'ny avotra ho an'ny firenena. Tamin'izany no nahasapana fa ny ankamaroan'ny malagasy dia mitaky ny siny fifidianana. Zay aloha voalohany indrindra zay, mitaky ny siny fifidianana ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Fa misy karazan'olombisy niezaka manely hevitra mba hisakanana an'izany zavatra izany zay sy ekeny avotra ho an'ny firenena ary sy zoviana amin'ny vahoakana Antananarivo fa fitakiana datim-pifidianana no nidinany avotra ho an'ny firenena teny andalana ka nahatonga ny candidat zay natolotray no samborona ary nampidirina ponja tamin'izany fotoana izany. Ka ankehitriny dia eritreretina ato amin'ny avotra ho an'ny firenena fandresena lehibe ho anay ny nisy ny datim-pifidianana ka raha ny analizy zay nataony antoko avotra ho an'ny firenena eran'ny Madagasikara dia maro anisa no mitaky fifidianana fa sy manana feo izy dia ohatrany tsy heno fa zay manana feo tonga aty amin'ny hainao mazeriany no heno. Midika ve zay fa hevitry ny mponina Antananarivo tsy miteny foko eto fa rehefa miteny hoe mponina Antananarivo dia ny foko 7 izay monina eto amin'ny renivohitra no manana ny hevitra atao hoe tsy mankasitraka ny fifidianana raha fijerinareo azy. Ho anay eo anatin'ny avotra ho an'ny firenena aloha fandiniana ny toetra-ra-pirenena amin'izao fotoana izao sy ny fijerena ny krizy nandritry ny efa taona zay
dia ny fividianana ihany no maro milaza fa vahaolana ivoana amin'izao krisy zao na ny mpanao politika rehetrarehetra raha monsieur fa dia efa resy lahatra fa fividianana ihany ny vahaolana. Nisy efa taona atsika niodikodina teto ny mpanao politika tsy mety mavahany olana izahay eo anatin'ny avitra amin'ny firenena dia resy lahatra ankehitriny fa tsy maintsy miditra kotoka eo koto raha lazana azy ao anatin'ny fividianantsika zao. Ny antony tsy afaka ilalao tsony satria fa tena latsaka katerena ny vahoaka malagasy. Zay ny tena olana eto. Ny mpanao politika mbola variana amin'ny kajikajy politika rehetrarehetra hatramin'izao raha tsy laza fotsiny amin'ny mbola ataony FFKM ankehitriny hoe mbola hampiona izy efatra mirahalahy filohan'ny repoblika teo aloha izy telo mirahalahy miampy ny Andriamatoa Andrajoelina dia fantany napetraka hoe efa firy zay sommet natao tamin'ny mahana ny olana teto zay sommet daholany ny fionan'ny filohan'ny repoblika anakefatra nanomboka tamin'ny 2009 Maputo 1 ohatra tsy latsaky ny efatrandro angamba nandehanana tany Maputo zany hoe efatrandro iny efatra niona ny filoham-pirenena 4 sommet zany ao anatin'ny fandehanana mandeha Maputo 1 Maputo 2 Addis Abeba Maputo 3 Pretoria Southampton Windhoek raha ohatra hoe nisy 3 andro fotsiny isaky ny mandeha 3 andro zany fionana filohana repoblika anakefatra tsy misy vahaolana dia fantanina mipetraka amin'izao fotoana hoe mbola iandry ny fionana amin'izany indray ve ny vahoaka malagasy efa reraka kosa vahoaka malagasy ary efa akotsy naneno tahaka zay ozy izy efa lany mikary fa alao hiditra amin'ny fividianana. Faharoa ny vahoaka malagasy na ny vahoaka tsy mba manana safidy afa-tsy anankiroa ihany rehefa eo aminatin'izany hoe toetra raha-pirenena zany. Ny vahoaka rehefa misy zavatra tsy zakany na tiano angatahana dia mandeha midina eny an-dalambe izy manao ny fitakiana zay zany zay ny safidy anankiray. Faharoa ohatrany nataony avitra ho an'ny firenena anao fitakiana zay misy fitakiana atao dia nandeha nidina an-dalambe ny safidy faharoa ary reo anankiroa ihany izy ny safidy faharoa dia ny hoe fividianana entina anehoana ny safidiny tena amin'ny analany fandatsaham-bato mba hahafahana mamaha olana anankiray reo ihany ny zavatra misy sy azony malagasy atao amin'izao fotoana zao zany efa misy ary eo amin'ny fividianana ny mena efa taona andamina ny firenena ny olona ny movansa anakefatra zany na ny olona efatra tsy nahavitandrizy fividianana io misy amin'izao fotoana zao dia ozy izy ozy izy ny avitra amin'ny firenena alao hiditra amin'ny fividianana entina mahana ny olana. Ya ny zavatra misy amin'izao fotoana izao raha mijery ny vaovao nitranga tamin'ity herinandro ity sy ny feo etsero indrindra ny eto Antananarivo dia miseho lany indray ny herisetra sy ny karazana fampiororona amin'ny alalan'ny bomba vita gasy zany. Samy manana ny fijeriny, samy manana ny heviny indrehetra mikasika an'io sinema sa tsy sinema fa ny zava-misy aloha ny nampiavaka ny tranga tamin'ity herinandro ity akoatra reo fanazatra hatramin'izay mpiseho tito Madagasikara dia anisany ny vondrona izay nitonona ho nahavanina ny fanapohana bomba milaza fa vondrona miaro ny fiandrianam-pirenena ary tsy makasitraka ny herisona amin'izay fividianana zay toety zavatra mitranga amin'izao fotoana izao atao hoe ray volana mahery kely mialohan'ny fividianana tsy ahina hiteraka korontana hiteraka savorovory satria mazava be zany zao ny mponiny renivohitra dia miakatra ny feo hoe tsy mety ho fividianana io amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritra vonona ary efa resy lahatra hoe tokony roso ao anatin'ny fividianana tsy ahina hiteraka fifandonana tsy ahina hiteraka krizy vaovao hafa eto amin'ny firenena ve ny fividianana ayahy ny mpanara-baovao politika ihany koa zay apetraka antanina ny hevitry ny avitra amin'ny firenena. Raha izay no ayahy ny mpanara-baovao eto andrenivohitra amin'izao fotoana zao araka ny namana fahateo hoe ny eto andrenivohitra dia mirona ohatrany hoe sy vonina amin'ny herosonana fividianana fa mety hiteraka korontana izany. Zahay ato amin'ny avitra amin'ny firenena dia manizingizina hoe sy ny olona eto andrenivohitra no sy vonina amin'ny fividianana fa ny mpanao politika mahazatra. Ireo mpanao politika nahazatra nitondra asika nandritra ny 50 taona ny fandimby ireo no sy vonina amin'izany satria fantany fa efa tonga saina ny vahoaka malagasy ka iroso amina rafitra fitondrana vaovao eto amin'ny firenena ka hitady olona afaka hitondra
an'izany fitakiana rafitra vaovao izany satria raha nandeha teny an-dalana izy tamin'ny 91 tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 dia mitady zavatra sarasara kokoa ny vahoaka malagasy nandehanany teny amin'ny arabe akory nefa ny agaganao sy ampy firekory ny olona ampakariny eo amin'ny fitondrana dia izy zay nampiakatra azy teo indray no manala azy satria sy tateraka ny zavatra nampanantenaina azy dia mila fiovana i Madagasikara sy fiovana olona izy io namana fa fiovana rafim-pitantanana rafitra rapozavady Andriamatora Bemary Victor zay mihitsy sokoa ny fototra iorenana ho an'ny avitra ao amin'ny firenena la hoe refondation fandovana ifotony ny rafitra ny fifidianana zay apetraka ary rosoana amin'izao fotoana zao ve miatoka fandovana rafitra sa fandovana olona ny malagasy amin'izao fotoana zao dia efa miandrandra ny fanovana rafitra ara-politika hitantanana ny firenena ny takiny tamin'ny 91 izany takiny tamin'ny 2002 izany ary ny takiny tamin'ny 2009 izany azo antoka ve ozy ianao fa ho tanteraka tokoa izany zavatra zany fa irona amin'izay tokoa le zavatra dia sotra ny valiteny omenanao mila ray aman-dreny voafidiny ny firenena hanatanteraka ny fanovana rafitra na refondation izany fa sy fironona amin'izao fotoana zao hoe zay bebe pona du sokazina ho ray aman-dreny hampiavana na amolavola ny fanaovana rafitra vaovao tiany le izy mila olona voafidy no hitarika an'izany fa misika miteny zao sy misy olo voafidim-bahoaka eto nandray aza ka sy hoekeny vahoaka mihitsy ny olona sy voafidim-bahoaka hitarika fananganana zavatra anankiray zany hoe raha any amin'ny fanamboara-trano ny ohatra ho raisika vetivety dia sy maintsy misy no atao hoe ingénieur anankiray manaramaso ny fananganana trano anankiray dia misy ny conducteur des travaux zany hoe sy maintsy olom-boafidy zany no manao an'izay raha fananganana trano no resana zany dia ny olom-boafidy ny ekena io no mitarika an'ilay refondation fa sy olona ho tenitendrena amin'izao fotsiny fa raha amin'izao isika mpanendry olona hoe ihany nitarika refondation ihany nitarika refondation sy maintsy isy contestation zay namana fa satria ny antony sy anaiky ny sasany satria ny fanaova politika mahazatra teto hatramin'izay dia sotra fotsiny hoe raha sy ny hevitro sy ekeko raha sy zany mitondra non raha sy zany mitondra opposition ohatran'izany toe-saina sika teto nandritra ny 50 taona ka mba ialana amin'izay dia mifidy ny roso ny fifidianana isika hidirina amin'ny fanovana rafitra dia ny olona voafidim-bahoaka no mitarika an'izany docteur Razavina Kotoarson ho fanampiana fotsiny amin'ny teny namana Victor dia amin'ilay resaka fotsiny hoe nisy an'le hoe bomba sy any iny ampiana kely any fotsiny ny eto Antananarivo tsy milaza hoe tsy te hiatrika fifidianana izy mafisina le teo hoe ny mpanao politika no tsy te hiditra amin'ny fifidianana fa tsy ny vahoaka malagasy tsotra kory faharoa le resaka bomba poakatsina roa iny dia eto ny lazana fa efa manomboka zany mariky ny fahalemena reny hoe rehefa manao agression mampiasa hery ny olona anankiray dia efa mariky ny fahalemena zay indrindra raha araky ny anao ihany laza teo hoe io hoe tsy anakatsakana fifidianana ny fisiny reny zavatra mitsipopokely reny eo zany hoe ho avy tokoa ny fifidianana ary andeha izy io ary zahay aloha hatreto dia resy lahatra fa ho andeha ny fifidianana satria zay nitakiany avitra ho amin'ny firenena ho vahaolany rehefa andeha izy io dia efa fantatra sasany dia sakatsakana io zay fampirorona na diversion ho atao an'ny vahoaka fotsiny endriky ny fahalemena reny ka raha ohatra misy oatra reny tsy tokony ahataitra ny olona hiatrika ny fifidianana faharoa hidirina kely le hoe refondation lazany namana fifidianana amin'izao ve raha fijeriny dokotera azy hitondra amin'ny tena fanovana ifotony an'izay rafitra mila voziny zay sa mbola fifidianana fanoloana olona fotsiny tahaka ny mahazatra hatramin'izay ny hevitry ny avitra ho an'ny firenena dia miditra amin'le hoe refondation dia tsy maintsy olona toteny ary olona ekeny ny rehetrarehetra eto amin'ny firenena no afaka manao ny refondation efa taona ny eritreretana ahitanany eo tamina mahana ny crise zay ngela izy nitady vahaolony voahana amin'ny crise ny rehetrarehetra fa tsy nisy afaka ny ray feo na ny ray saina hanao an'le refondation marina zany ny eritreritry ny avitra ao an'ny firenena hoe tsy maintsy mitady olona ny malagasy olona tsy maintsy hofidiny izy io ary ho ekeny rehefa avy eo ny asa rehetrarehetra ho ataony io olona io le ray aman-dreny io tedaviny io zany zay nge ny anton'le hoe
hiditra amina fifidianana filoana republika io filoana republika io avy eo no anao ny programme rehetra hetaheta ny vahoaka malagasy ao anatin'le fondation ary hevitra keo tao anatin'izay le hoe tsy maintsy misy ny réconciliation satria na taloha raha de efa nyvetesina zany hoe ny réconciliation tsy mahazo mialo eo satria ilaina misy ny réconciliation manamarina an'izany ny crise efa taony fa tsy mesy afaka anao réconciliation na fampihavanana mihitsy eto amin'ny firenena raha ny olona nieritreretina hanao sy hitarika azy ara de karazany lasa vato misakana amin'ny fidirana amin'izany fampihavana zany mba isian'le fanorenana republika vaovao nametraka ianareo teo fa hoe ilaina olona toteny ekeny rehetra mandalo sedra ao anatina fifidianana no afaka natateraka ny fanofanatra ny fotony ny rafitra na ny refondation sy ilay resaka fampihavanana ianareo ve mihevitra fa Andriamatoa Lazara Zaverson candidat zay toananareo moa zany mahafeno ny fipetra amin'izao hoe toteny zay andeha jerikely any zavatra nisy teto Andrenivohitra tsy vao tamin'izy voasambotra farany teo no nitarika hetsika teto Andriamatoa Lazara Zaverson ny fahitanareo ny olona zay nanohina ny antso hoe marika afahana milaza sady hoe atraizany mety mahatoteny na mahatonga azy hoe arisy lahatra hoe hatariky olona tokoa izy ray zay fa roa ny fifidianana zay ohatra atsika PDB ny miaya ny amin'ny ampiena ny tahany favitrian'ny olona ndray anjara izany hoe zay candidat lany io dia mbola anana olana eo amin'izay hoe fanoanana na ny adhésion ny vahoaka zay sy ny olom-pirenena fidina indrindra raha voalatsaka ambany ny tahany zay fandraisana anjara zay raha zay rehetrarehetra zay ny diniana mihevitra ve nareo fa ny olona rosonareo anatin'ny toko avitra amin'ny firenena manana an'izay toetra sy tsanganana toteny manana an'izay sy toetra sy tsanganana ray aman-drenina firenena afaka hanao fampihavanana ray zay afaka ny ametraka an'izay refondation zay raha ny zava-misy zay ny lalovany tatoato no hitsarana azy misaotra anao namana fa horaisiko ny famalinana zay fanontaniana visivisy sy lavalava zay napetraka ao teo zay raha mikasika ny candidat zay natolotra ny avitra ho an'ny firenena dia Andriamatoa Lazara Zaverson zany no ampahafantariko alohany amaliko ny fanontaniana zay napetraka ao ampahafantariko ny vahoaka zany iza moa Andriamatoa Lazara Zaverson zay atolotry ny avitra ho an'ny firenena ho candidat filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ty Andriamatoa Lazara Zaverson dia teraka tamin'ny taona 5,770 zany hoe 7 taona izy zao avy any amin'ny Bohisilozana ny Ambatondrazaka izy manambady manana zanaka efatra mizaka ny zoam-pirenena malagasy mikasika ny fianarana nataony dia nandrato fianarana tany amin'ny université tao Fianarantsoa izy ka nahazo ny mari-pahaizana master sa mathématique et informatique nandrato fianarana tany ampitan-dranomasina ihany koa izy nianatra tany amin'ny université de Birmingham tany Angleterre nahazo ny masters en administration publique et développement teo amin'ny asa sy ny andraikitra ny andreketany taorianany fianarana zay nataony dia analyste izy tao amin'ny université de Cornell tany États-Unis d'Amérique na USA dia namola vola na dia tany ampitan-dranomasina azy izy dia namola vola asa mikasika ny Madagasikara na tany ampitan-dranomasina azy ny asa ny andreketany dia nandroatany antotakevitra hoe ialako sy ny kely hoe namana fa ataoko amin'ny teny baiko izy fa sy vitesika midika azy vetivety hoe pour l'analyse économique améliorée pour la prise de décision à Madagascar tany amin'ny université de Cornell izy zany dia efa nanoratra mikasika ny famakafakana sy ny analyse ara-toekarena sy ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra eto Madagasikara faharoa efa analyste koa izy tao amin'ny banque mondiale ka ny andraikina atao hoe finance publique sy ny macroéconomie na nadiady momba ny fantaniam-bola mpanjakana teto Madagasikara koa izy tao amin'ny banque mondiale sy ny fivoarany toekarena amin'ny ankapobeny consultant izy après an'izay tao amin'ny banque africaine mbola fampandrosoana na BAD dia nanao fanadiadiana ny hoavy ny toekarena aty Afrika izany ny atotakevitra ny andraketany nandritra ny fotoana nandraisan'ny asa tany ampitan-dranomasina zany hoe na dia tany ampitan-dranomasina azy izy dia mifanakaikaiky amin'ny olana eto Madagasikara ny andraikitra sy ny asa rehetra nataony iverina amin'izay le fanontanianao hoe mahafeno an'izany fepetra zany ve Andriamatoa Lazara Zaverson hoe ray aman-dreny mpampiavana ohatran'izay na eo amin'ny lafiny ara-pifidianana ny valiny dia tao tonga dia tao sotra mba sy hodikodinasika lavitra
ny vahoaka malagasy no isafidy ny olona heveriny fa hitondra izay hetaheta, hitondra karaza aingavao na hitondra tolotra politika vaovao eto amin'ity firenena ity, satria manaiky ny mpanao politika rehetra amin'izao fotoana izao fa rafitra ny olana eto, dia ny olona manana an'izay vina mpiaramonina vaovao hitondra rafitra vaovao izay fidiny vahoaka malagasy eo, na iza izy dia ho ekeny havitra ho an'ny firenena fa sy voatery Lazare Ferson sy akoriny no ho fidiny malagasy eo. Zay no mahatonga anay miteny hoe mila olona hekeny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fifidianana no hanankana sy hitarika an'izany fanovana rafitra izany. Lasa manao culte de personnalité ohatra ny ataony antoko sasany amin'izao fotoana izao zay na manafa raha manao hoe dia sy maintsy laza io olona io fa ny malagasy no misafidy azy fa zay atoko avitra ho an'ny firenena kosa raha mitraika efa zay nanandriamato Lazare Ferson dia mahafeno ny fepetra satria efa nianatra fitakanandraha raha-mpanjakana izy na administration publique satria io ny zavatra tena misy holandrina eto amintsika dia fitantanana arabola mahafeno ny fepetra izy ka izany nanosoanay azy ho safidianany malagasy ao anatin'ny maro. Mitodika amin'ny dokotera ny zava-misy eto amin'ny firenena to manan-karena manam-pahaizana sika, ny fitanisana an'izay mari-pahaizana ambony, ny fitanisana an'izay traikefananana teo amin'ny sehatry ny asa na eto toerana tamin'ny resam-pirenena izay midika inona ao anatin'ilay fampandrosoana sy ilay reo fondation eritreretana. Tsy vao zao nisy manam-pahaizana teto Madagasikara, tsy vao zao nisy nanana tolotra naviana mpiarahamonina teto Madagasikara, fa tsy hita ny tena fiatraikany hatreto. Zay fahaizana zay ampy vi zay iverina hoe atavavoahana n'ilay fondation sy hanarenana ny firenena, hanavotana ny firenena araka ny anarany eo tokoa hoe avitra amin'ny firenena. Mitombona ny aiainao namana fa satria ianao dia anisan'ny koa vahoaka malagasy ka manana an'izany aiahy zay anananao zany, satria atahoana tokoa moa ny sy hino fa manam-pahaizana daholo ny efa nitondra sika teto ny fandimby hatramin'izay aritrena andrareziny fahaizana eran-tany, zany no nitondra sika teto hatramin'izay. Nahoana isika mbola amin'izao toerana izao ihany, izany no natonga ny avitra ao amin'ny firenena ny vondrotra tany am-boalohany, satria raha ny avitra ao amin'ny firenena no jerena dia sy antoko politika sy akory izy tany am-boalohany fa cercle de réflexion des techniciens, dia teknisiana malagasy avy eto an-toerana sy malagasy mandratro fianarana sy mila ravinahitra any ampita, zay sokaziny malagasy amin'izao fotoana izao hoe exilé intellectuel no filazan'ireny olona reny olona reny dia masiaro any Madagasikara nefa sy afaka mampiasa ny traikefany eto Madagasikara izy noho nio rafitra maty eto Madagasikara io, ka voatery izy mivarotra ny fahaizany any ampitan-dranomasina dia nipetraka ary tao amin'izany vanim-potoana zany mbola cercle de réflexion izy tamin'izay fotoana izay nipetraka ny fanontaniana hoe nahoana loatra ary ty Madagasikara ty no vao maika miletika nefa misy olo andraindray ny vahoaka hoe ity angamba nitondra sy hanavotra asika amin'izao fotoana izao, nakarina tamin'ny 91, ity angamba nilay hitondra fanantenana vaovao nakarina tamin'ny 96, ity angamba lay hitondra ny tena fanavotana nyity fa ity ny tena mpandraharaha-tena izy nakarina tamin'ny 2002 sy ny sisa rehetra. Nipetraka ny fanantenana tao anatin'ny cercle de réflexion tany am-boalohany hoe ny fahefana ve ny mora mahalasa dala sa ny fahefana ny mora hazon'olona dala. Nipetraka io fanontaniana io, rehefa nipetraka ary zay dia zao hoe andao ry vondrony sika amolavola vina mpiarahamonina vaovao mety eritreretintsika ka ho ampisafidiantsika ny o malagasy io, dia natao ary le zavatra vita ary le vina mpiarahamonina mbola cercle de réflexion izy hoe namanafa tamin'izay fotoana zay, dia zao ny zavatra natao hoe izary ny olona ho ampitondraisika ny vina mpiarahamonina zay vitasika ity tapitra ny tetezina daholo raha mbola mpanao politika andrarezina teto amin'ny firenena, izay olona fa noheverina fa ray aman-dreny teto amin'ny firenena, na ray aman-dreny ara-politika zany, na ray aman-dreny ara-pinono zany, na ray aman-dreny ara-tafika zany, fa indrindra ny tanora vao misonitra eo amin'ny lafiny ara-politika ka manana ambition teo filoham-pirenena nitolorana sy rairay ny ovina mpiarahamonina io mba ilana hevitra amin'izareo hoe raha voninareo roso amin'izany dia ity ny vina mpiarahamonina anay mba ho entinareo akory nefa ny agagana
fa sy misy vonina hitondra ny fanovandravitra ireo na ny ray azy porofo ray omeko anao atiariny reo olona nantonona rehetrarehetra reo dia mbola mivoy ny rafitra taloha fa sy te hiala amin'iny io lay rafitra ny olovaina tamin'ny fanjanahantany dia ny rafitra ny olovaina tamin'ny taranaka galeny dia io noho ny fihezana antsika teto hatramin'izay rafitra sy ny erano tamin'ny vahoaka malagasy rafitra natao letrezana mba hitantanana ny vahoaka malagasy ahoana moa ny hitanao faombiazana amina rafitra natao amboletra taminao fa sy ny erana taminao sy mifandraika koriny amin'ny toe-saina malagasy sy ny kolosaina malagasy indrindrandrindra satria manana ny kolosaina zay iaina ty malagasy ty ary manana ny fotom-pisainana zay isainany ty malagasy ty zany hoe tsy tena ray aman-dreny reo hita rehetra misoratena ho ray aman-dreny amin'ny sehatra politika amin'izao fotoana zao raha fijerinareo azy ny atao ray aman-dreny mantsy sy betaonao be ve ny tanàna zany raha zay ny ataonao ka napanao an'le tendreo satria mbola toizako le anankiray le anazavaiko teo dia tatoato ary nisy vaovao hoe misy fiteneny malagasy manao hoe tany misy olobe sy miady zaza akory ny agaganao raha nahita ny zavatra nambarany ffm manao tany tena ray aman-dreny mampiady zaza zay ny zavatra misy dia ny resaka am'izao fotoana zao hoe averina anao référendum mialoha dia après zay vonao élection zao sy fanovana rafitra zany na de mivoy rafitra aza ny vavan'le olona zay nyteneny zany fa fiverenana amin'ny zavatra teo aloha ihany zany ahoana moa ny malagasy no terenao amin'ny vinam-piarahamonina zay mivolavolainao tanaty salonnao tany no anaovanao malagasy amletrezana sy amboletra ndray hoe manaova elisisi reo amin'ity zavatra mivolavolainay ity izany zavatra natao teto hatramin'izay fa ny fanovandravitra zay ataonay dia tomboka any fotony amin'ny alana fifidianana filan-kevitry ny olo-kendry isapoko tany dia miasa kitrana mbaratongany mandra-patonga aty amin'ny faratampony mba hifidianana atao hoe filan-kevitra ambony ny olo-kendry dia hotoizako l'exposé nataoko teo na manafatra ty nitapahanao masizina sy voniny reo ary omeko anao ny porofo fa sy vonina hanova rafitra reo olona mivoy refondation reo tamin'ny voalohany masy ny omehezana sahala amin'ny adala ny avitra ny firenena raha nytendry refondation aka oanankiray hoe mpanao politika andrerezina avy eo fianaratsoa nalaza rehefa nandalo tany zahay ka niteny mikasika ny refondation eo dia nihiditra tamina televizion natao fianaratsoa sy radio nyteny hoe inona no refondena eto zany ny zavatra nataony sy amambolana kory ny tatiarinany zany dia niakatra tatia taninarivo izy nandray micro tatia taninarivo tamin'ny televizion dia nilaza hoe ray zay ary no eritreretina ny raha-pirenena eto madagasikara dia rafitra rovolana eto mila refondation madagasikara sy amambolana kory de efa niova le langazy nefa zay mandeha fianarasona zany hoe inona ny refondena eto lasa lamody akehitriny ny hevitra zay nivoizy ny atoko avafirenena refondation no ilaina dia ny fanovana rafitra hatrany fotony ny pirofo anankiray omenanao fa hoe sy vonina hiditra am'zany refondation zany reo mpana politika klasika reo tranain'ireo dia zao izy rehetra candidat filoam-pirenena ireo dia manana candidat prailiste aminy hilasaka solom-bavambahoaka ahoana moa ny efatarnao fa isy solom-bavambahoaka ny rafitra vaovao zay ho ataony malagasy solom-bavambahoaka ve ny anarany zay zany ahafantaranao fa olona sy vonina ireo olona ireo ka zay aloha ny tetiandro mivoaka hoe alefa ny fifidianana ny fiodinana voalohana amin'ny filoham-pirenena dia manaraka ny fiodinana faharoa zay atambatra ny fifidianana solom-bavambahoaka mazava ho azy fa solom-bavambahoaka ny tsy maintsy rafitra manaraka eritreretiny rehetra satria zay ihany ko no ankatoavan'ny fianakafiam-pirenena amin'ny tetiandro mivoaka ahafahana mahazo samatsim-bola dia ka zao angezy ty andriamatofa hoe ny kajikajy politika ataon'ny mpanao politika dia marina zay fomba fijery zay hoe tsy maintsy hoe ny législative mandeha aloha fa ny zavatra takiny malagasy eny le vahoaka dia ny hoe fanovana be dia be ngeny natao ohatran'ny karazany slogan fotsiny hoe anovintsika anao fanovanatsika fa expérience hitantsika farany teo zao nandritry nefa taona nisy olonankiray teo ny tena hanovatsika nefa tsy nisy fahovana fa vao maika ara fanovana makany amin'ny ratsony nisy fa tsy tena le fanovana faharoa le fanovana tena dia davy ny avitra ho an'ny firenena fanovana hatrany ifotony zany hoe fanovana ny foto zany tena ny any amin'ny foto mihitsy no miainga ny fanovana zany eto dia mialatsiny ahako fa mety isy olona tohana amiteniko fa raha mieritreritra zavatra mitovy any amiko a ny mpanao politika miteny hoe avy alao aloha ny fifidianana raha anao fifidianana ihany dia anao fifidianana ka fifidianana constitution natao aloha sy ny hoe
andao anao fividianana ka fividianana legislative anao lefa aloha solombaviboaka olona samy tompona andraikitra teto amin'ny firenena anakiro samihafa miteny an'izay nefa tsy nekeniny communauté internationale na ny Nations Unies la izy misy antony zany le zavatra anankiray zay raha ohatra ka tena mitady mifanovana ny malagasy de tena izy mihitsy mandray andraikitra ao anatin'izay fanovana zay raha anao lalam-panorenana ianao toizany teny nataony ya Victor teo iny olona spécialiste no sainao mamolavola lalam-panorenana ho atolotra ny malagasy na hovidina raha hoe lalam-panorenana ray rono atao ao fa tsy ny malagasy nanao an'iny tsy ny vahoaka malagasy ary tsy hevitra avany mihitsy iny fa hevitra avany amin'ny spécialiste olona nianatra zay tsy mahafantatra kory ny tena ny foton'ny fiarahamonina any nanao an'ireny dia indray no atolotra ho an'ny vahoaka hovidina zay dia efa tsy fanovana rafitra zay ary tsy misy fanovana zany fa zavatra mitovy am'teo aloha ihany hoe toloro sakafo ny vahoaka malagasy dia avy eo manao zay tianao atao ianao ao anatin'ny fitondrana manaraka zay zany ny tena olana amin'izy ity faharoa hoe mbola miditra ihany ako am'le hoe inona mahatonga anareo fa hoe raha fa tafiditra am'le fividianana dia ho tafitany am'le fanovana ve izahay ao anatin'ny avitra ho an'ny firenena dia efa milaza ny programanay milaza ny intention hoe raha zay ny tonga ao ity no ataonay raha zao no atao ity no ataonay zany hoe anao refondation zay le refondation ngesaky anao ataony rehetra raha mifanaraka atao anatin'le transition raha na hifanaraka ane dia natao tao anatin'le izy le fanorenany na le refondation fa nohony tsy fisian'le olona crédible amtaonazay fataona zay manosika ny vahoaka malagasy zany hoe ok zay ampy zay fa aloha hitady olona zay hanao ny programme tianay atao dia le hoe fanovana zay dia le fanovana rafitra hatrany fotony io dinganao amin'ny fanovana zany raha izay fanazavana zay ny firosoana amin'ny fividianana ahafahany vahoaka malagasy manome fitokisana olona iray mitondra an'izay fanovana fotony zay raha azoko tsara amin'ny fanazavana rehetraazafady amin'izao fotoana zao tsika mbola tsy mivoaka mbola tsy tena miparitaka tsara ny fampianarana fanazavana mikasika ny fampiasana n'ilay bulletin tokana zay fividianana sika nefa dia mihevitra fa tokony fividianana mangarahara madio ary ekeny rehetra sy azo antoka anatao ny vatondatsabato izay nampiasantsika hatramin'izay dia raha malala fa niteraka olana foana ny vokatra azo avy aminy ny raha fipitsarana misahana fividianana teo aloha hatramin'izay dia nametrahana fanakianana foana izaka nisy fividianana teto amin'tindray mitoraka ty akoatra ny bulletin tokana zay mbola tsy tena hainy olona mifehy azy dia efa mipetraka sady ny adihevitra mampiozongozina ny fitokisana ny CES na ny fitsarana momba ny fividianana eto Madagasikara ahoana ny ametrahana fitokisana fa raha vita eo fividianana io dia ho maro toerana zay mpitondra eo dia ho ekeny rehetra zay vokatra lazainy CES zay efa nanomboka nizongozina fitokisana azy ary indrindra amin'ny mety ho karazana osoka na alabato madinidinika tsy madinika alazao to alabato fotsiny mitranga any ambanivolo any amin'ny faritra indrindrandrindra voafeny any amin'ny faritra sy ny any ambanivolo any ve ny fampiasana zany bulletin unique zany amin'izao fotoana zao satria hatramin'izay ary tsika korotana foana amin'ny resaka io misaotranao namana fa amin'izay fanotanena izay izany rehetra ny tanysainao zany dia miodikodina mandrakariva amin'ny atao hoe rafitra no maty sy resaka olona korony ny olona teto Madagasikara na fanoloana olona fa ny rafitra zay nitondraan'ireo olona ireo ny taingena ny fahefanany oentin'ireo olona ireo no tsy mety izany indrindra no natonga anay tato amin'ny avitra firenena ny tenina na hoe na olo manana baka plus 70 azy anao atao filoham-pirenena eto dia lavo foana izy satria rafitra sy ekely fotopisainany malagasy ary sy nerana taminy no hitondrana azy izany zavatra haihainao rehetrarehetra zany dia haihainy vahoaka malagasy koa ny haihay vahoaka malagasy tena ho marina be ny fividiana tena ohatran'izao vokatry ny rafitra avokoa izany ny vahoaka malagasy dia efa hatramin'ny elany nasapa zany fa efa sy mety sony ny rafitra eto amintsika ka miteraka fifahakalana mpiarahamonina azy ny hafaragnany raha sy zery aka ohatra anankiray isika mikasika ny hoe ny vahoaka dia efa sy matoky ny mpitondra intsony na misy aza ny fahavononany ny société civile hanentana ny rehetrarehetra amin'ny bulletin unique dia ny mpitondra mihitsy ny efa sy atokisany vahoaka hatrany am-boalohany aka ohatra mikasika fananantany fosiny ihany no azavaiko aminao raha mikasika ny fananantany zany raha niavitra ao amin'ny firenena ny tonga eo dia voasambany voaizoro eto Madagasikara ny atao hoe ministera ny fananantany
satria sy mety intsony ny rafitra mikasika fananantany am'izao fotoana zao misoratra amin'ny colon daholo ny tany eto Madagasikara. Ianao de mipetrapetra-posiny am'le tany fa sy tompony akoriny, ianao de milaza fa malagasy tompony nefa ny tany zay petrahanao sy misoratra aminao akoriny. Ka anyka manzaka ny atany eto Madagasikara ary loha laharana any fisarana am'izao fotoana zao. Misy ny vahoaka sy ny fokon'olona miady, vahoaka samy vahoaka zany miady resaka tany, ny vahoaka sy ny fanjakana miady, ny vahoaka sy ny mpanambola miady, ny vahoaka sy ny mpitany filaminana miady, ny vahoaka sy ny fisarana lonilony efa sisy ohatry zany vokatry ny rafitra maty amin'ny système rehetrarehetra eto Madagasikara niady daholo reo vokatry ny ady tany. Fa ny victime am'izany dia ny vahoaka trany. Noho izany zavatra zany sy mahatoky ny fisarana, sy mahatoky ny mpitany filaminana, ny vahoaka vokatry ilay rafitra maty dia mirona makany amin'ny fisaram-bahoaka ny vahoaka ankehitriny. Ohatra ny raharatany Mananjary, ny raharatany Mananara, ny raharatany Ambilobe, ny raharatany Mandisara, ny raharatany Isira tany Amboasary, lasa mirona amin'ny fisaram-bahoaka ny vahoaka satria efa sy matoky intsony ny mpitondra azy. Raha haka ohatra faharoa hoe sy matoky ny mpitondra ny vahoaka dia tantara nandalo tany amin'ny fary tamin'ny Aserana tamin'ny taona 2002 anaporofona amintsika tsara fa sy matoky ny mpitondra intsony ny vahoaka. Ary nanantena fa le mpitondra zay niakatra ny taorinan'izay zavatra zay dia hitondra hery vaovao ho azy, zay ny nandrandrainy. Tamin'ny 2002 izao ny zavatra niseho tany amin'ny faritany Diego Serez. Nisy ny tafika ny fironin'ny mpitolona taty amin'ny 13 mai dia ny Zanadambo izany, dia nisy ny tafika tany Diego sy tany amin'ny province rehetra dia natao hoe tafika ara-dalàna izany. Mandositra ny olona sy ny vahoaka ao anaty fiarahamonina raha vao maheno hoe misy tafika ara-dalàna tonga eo tanàna. Ny fiesika natao ohatra nalafiton'olona tany Ambilobe io, zavatra efa niainan'ny malagasy efa ela io, sy mety intsony ny rafitra nikasika ny fitandrona filaminana fa sy mainsy réactualisena indray mandeha izy io. Fa sy mety intsony ny fifandraisana fitandro filaminana sy ny vahoaka mandositra namana fa ny vahoaka tanàna raha vao tonga natao hoe tafika ara-dalàna. Miafitra ny mpandraharaha ara-toe-karena amin'ny faritra tany Diego tamin'ny 2002 raha ohatra ny tafika ara-dalàna ny tonga io satria matahotra didizadona, matahotra letrezana sy amboletra. Ohatra tao amin'ny toerana anankiray atao hoe ampanefena, zavatra hitan'ny masoko zany fa hoe tonga ny tafika ara-dalàna avy any andeha hamozy iady amin'ny Zanadambo ao amin'ny croisement-ny Andapa sy Sambava eo amin'ny pont anankiray atao hoe Ambarimiambagna. Rehefa nandeha teny an-dalana ary le tafika ara-dalàna nandeha dia nasapa fa hoe mila élément sika ato Sagnambagna ny ala atao Voimary zany. Dikan'izany sy misy tôbila ahafahana mitondra an'ireo élément hoentin'ireo satria katikatra anankiray nisy sany patrol ray ihany ny tôbila nisy. Dia eritrereto le toe-sainy le mpitandro filaminana ara-dalàna amin'izany zavatra zany hoe andao andeha andrava tôbila ao ampanefeny sika zay tôbila maventy ao ravaisika satria isika no ara-dalàna. Rehefa nandeha teny amin'ny lalana ary ahoana moa ny sempanidositra ny olona amin'ny tanàna rehetra miala Voimary jusqu'à ampanefena. Ny klaxon tôbila tompo dia efa misy amin'ny tôbila rehetra namboariny vazaha rehetra misy klaxon. Sy klaxon tôbila no ampiasaina fa vao mandalo tanàna ka misy olona nanino amin'ny arabe dia ny klaxon ampiasaina basy maveriky no apoka ka lakinikôvy ny apoka eran'ny tanàna atao klaxon tôbila. Zany ny fomba ny tafika ara-dalàna tamin'iny. Azagaky ianao raha niditra moramora ny Zanadambo rehefa avy eo dia ny raisy ny vahoaka tany amin'ny faritany Diego rehefa tonga ny tanky blindé tao Arasarina nanao hoe vive la liberté, zany ny banderole natao dia nilaza tamin'izay fotoana hoe vive la liberté tamin'ny vahoaka irenesirany tonga ny fanavotana no nietraketraka sy ny rafitra maty atao ny tafika ara-dalàna. Mbola izy io iainasika ankehitriny io, izany ny mahatonga anay atao amin'ny avitra ao amin'ny firenena manentana ny fahasehovan-tena eo ambonina ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba hiroso sika ny fifidianana ananasika olom-boafidy ny ekehitsika dia io olom-boafidy ny ekehitsika io no hamolavola dina mpiarahamonina vaovao indray hitondrana ny tany fanjakana fa sombosombo ny fosiny le ohatra ny raisiko teo fa ny rafitra rehetra hatrany amin'ny fanabeazana aza fa dia efa maty eto Madagasikara. Zareo fitiavan-tena mpanao politika ankehitriny atao androavorana ono ny fifidianana, mitabataba ny mpanao politika fa atao androavorana ny fifidianana.
sy mitabataba nefa ny mpanao politika raha ohatra ny zanako fa no alefa mivoaka ny trano handeha hianatra amin'ny andro fahavaratra. Izany de rafitra ny tenen'ny avitro ny firenena hoe raha ny avitro ny firenena ny tonga eo dia ovana ny calendrier scolaire ka amin'ny andro aviorana no atao grande vacances. Mitabataba reo am'izao fotoana zao hoe sy mety fifidiana atao andro avorana io hoe za hoe nefa ny zanaka ao alefa andro aviorana mianatra tratra ny cyclone tratra ny accident sy miteny mpanao politika teto hatram'izay ka zay nanoanay fa hoe maty ny rafitra rehetra eto Madagasikara. Anampian'izay dokotera dia hiditra ny famaraparana antsika. Anampy kely fotsiny remarque kely zany tamin'le fanontanianao tamin'ny voalohany teo le milaza le hoe bulletin unique hoe fanapiazana ny olona amin'ny fanatrena ny fifidianana aza dimy ny tantara monsieur fa ny vahoaka malagasy ny nitaky an'io bulletin tokany io mba tsy sy mba ialana am'le alabato sy ny volalany PDB avy any amin'ny indy candidat rehetrarehetra io tany amin'ny tolona tany amin'ny 2005 2006 nefa nitakina hoe andao ovana atao bulletin unique io fa Andriamatora Valomanana tsy nety niditra tamin'le izy mihitsy noho n'inona satria ao foana le kajikajy ny mpanao politika hoe zany tokony ho andresy misy olona azoko sakanana sy sisy zany ka aza manahy ianao fa fandrebirebena sy fa ina moa filazana zany fandrebirebena vahoaka malagasy fotsiny sy ina filazana zany fa tsy hitako fampitahorana mivoaka malagasy fotsiny hoe sao de ratsy ny fifidianana eo sao izy korotana eo sy ny sisa zany fa ny malagasy am'izao fotoana efa tonga saina izy ary zay efa taona nisy ny crise vao maika tena natonga saina ny vahoaka any anaty any ambany volo sy any ambany ravikazo rehetrarehetra any fa tsy azo ambakaina ntsony reo ary ny faharoa mbola tolona tam'izany any keo nitakina hoe alao izy ny atao hoe senita io ange tsy tongatonga fotsiny io ary diso efitra zay neritreritra fa hoe ny olona vanivelany nanery hoe asivony senity fa ny tolona tam'izany tamin'ny andro nandrotanana ny fitondrana Ravalomanana nefa nitakina koa hoe alao tsy ho raisy ny fanjakana ntsony ny fitantanana fifidianana fa mba misy commission électorale maleo tena zany na indépendante no hitatana fifidianana ka am'izao fotoana le izy ary zay nge nanekenan'le izy hoe alao hiditra asina ny ataony bulletin unique ary ataony apetraka ny senita amin'io ka am'izao fotoana zay la hoe mivadibadika ny mpanao politika fa androany izy milaza hoe ilaina takina io rehefa misy tiany atongavana fa amin'ny lafiny anankiray rehefa tonga amin'ny zavatra tsy de favorable aminy izy de famentro fiandrona zay le tena famentro fiandrona fotsiny vahoaka malagasy no tena ataon'ny mpanao politika am'izao fotoana zao mamaraparana fandarantsika de sady mameno an'ilay fanazavana ianao ameno ny fanazavana alohany anovasika ny famarana ny fandarana manafa zahay atao amin'ny avitro ny firenena de mivoy mandrakariva ny atao hoe fanovana rafitra tany fotona refondation du système politique mivoy an'izay zahay satria sy ekenay atao amin'ny avitra ny firenena ny fomba ny itondrana ny firenena nomboka tany amin'ny repoblika voalohany dia fanjakana ny oentina tamin'ny accord politique daholo ny teto hatram'izay fa rehefa eo le olona lany noho ny légitimité na ny aradrariny zay izy vo mitady ny aradalàna atra ny atrany sambany ny vahoaka malagasy am'ty raha raiky ty fifidianany ty no hifidy voalohany ny filoham-pirenena amin'ny fomba démocratika fa accord politique daholo ny akaran'ireo hatram'izay teo zany hoe nisy événement io mampiakatra olona anankiray digny no validena mba ho aradalàna loza ho an'ny firenena ny fanjakana hoentina amin'ny accord politika ary ny zavatra manahirana amin'ny fanjakana hoentina accord politika de mifandaka ny lalàna ao anatiny mifandaka ny fanapahan-kevitra ao anatiny io ny tonga amin'ny tenin'ny Francis Turbo zay amin'ny atsikana zay ataony manao hoe ka ohatrany manao cours du soir atoandro izy Turbo inona manao hoe cours du soir atoandro zay lazay ny namana Francis Turbo io ohatra omeko anao fotsiny hoe mifandaka na ny rizakevitra rehetra atao anatina fanjakana hoentina amin'ny accord politika hoe ravana ny CES taloha fa manana fironana politika dia asangana ny CES vaovao tendreny mpanao politika cours du soir atoandro ke zany namana fahy dia candidat afaka mitombo candidat sady pisara no mpilalao cours du soir atoandro nge zany namana fahy sy mila baikoy ny any ivelany fa miandry ny expert ny Nations Unies hamaritra ny date d'élection afahafany zany à la malgache mais se réfère à la feuille de route et aux 7 commandements du JICM
terena hiala ny sitrapo ny candidat sy mafeny fepetra olona terena ve de hiala ny sitrapo ny article 45 sy ny article 20 amin'ny fédéroute amin'ny fédéroute zavatra raha mifandaka sy azo tanterahana ka ny fandaka tahaka izany ny fanjakana sy ny rizanteny sy ny lalàna rehetra amin'ny fanjakana oentina anatina corps politique ny fanjakana oentina amin'ny corps politique dia ny hafarany de miditra amin'ny fanjakana andalam-paharavana efa feno mifepetra ankehitriny mahafanjakana andalam-paharavana any Madagasikara ka izany no hanentenainy vahoaka malagasy mba hiditra amina fifidianana mba ilasika amina fanjakana oentina amina corps politique io fa mirona makany amin'ny fanjakana andalam-paharavana izy io reto ny fepetra visivisy afatarina fa hoe feno ny fepetra mahafanjakana andalam-paharavana ny Madagasikara be da be na manafany atao hoe fuite de cerveau eto Madagasikara nisy ny atao hoe non transparence eo amin'ny administration sy mangarahara intsony ny fitantanandraram-panjakana sy fantatra hoe iza ny manao inona iza ny atao inona sy aisony zany corruption généralisée ny inégalité sociale dia ny abesan'ny prisonnier politique ny existence na police politique besaka ny zavatra ohatran'izany ka ny vahoolana hita ny mpitondra zay mitondra fanjakana andalam-paharavana io sy amin'ny accord politique io dia sotra ny vahaolana hitany de fandrebirebena ny saim-bahoaka na ny manipulation de masse misy amitsika eto zany natao ny atao hoe contrôle social teto Madagasikara nandritran'izay efatra taona zay dia nataony fanjakana zay abesaka ny fialam-boly mba sy hahafahan'ny olona mieritreritra ny zavatra manahirana zay navanandro natao nitobaka teto ny artiste malaza eran'izao tontolo zao nafarana teto nafarany Kat de Luna nafarany Kassav nafarany Jessie Matador nafarany Colonel Raël nafarany Diamsa nafarany Bigali ary nafarany Brikenless andrebirebena ny sainao zany zavatra zany fironina daholo zay olana mba hanalavalava ny zavatra tokony atao mba hitadiavana vahaolana vaovao zavatra nisy teto zany namana fa heverina ho toy ny zaza ny vahoaka rehefa misy fanapahan-kevitra atao zay afapo ny olona amina zavatra sy masoa azy akorony dia anome ohatrana olo ray farany hoe inona ampanaovana himo ny olona sy masoa azy ny himo mba ho afapony zavatra tsisy fotony ohatran'izany ny vahoaka ka i dokotera nomeko azy hamarana ny teny rehefa aveo fa ny teny fanentanana azy ko atao fotsiny dia ny hoe manentana sika rehetra iroso any fifidianana izery olona anankiray ao anatin'ny candidat valo amin'ny telopolo zay manana programma hitondra fanovana marina fa ny candidat zay natolo sy ny avatra ny firenena Lazare Zaferson dia ny fahavononana sy ny fahasahihana zay efa niporofiny teto amin'ny firenena no ato lehibe ananany fa ny fahavonona sy fahasahihana zay ny sy nanany ny mpitondra teo aloha misaotra tompolahy ary makatela tompoko vavy tapitra ny fandaharana dokotera teny famaranana sady metrano marampino ampijerytsika tsy ho lava fitenenantsony fa satria fotoana voatapitra ihany fa dia mirary soa ny vahoaka malagasy ny eno sy nanaraka ny matv dia misaotra ny teknisianina rehetra misaotra anao koa monsieur fa mba namanana ny fakasitrahana ny mpijery sy ny teknisiana ny aransalahy tamin'ity ary ny alahady ity tato anatin'ny fandarana l'actualité tianako mametraka marapitafa ho amin'ny manaraka indray toko lasy ny toko vavy veloma tompoko